Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika revako malala tratrity talata fa 20 ny volana May ity. Ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia ny boky faharoa ny Samuela faharoa toko 17. Samuela faharoa toko 17 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito ihany. Samuela faharoa toko 17 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito ihany. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Hoy Davida zanak' Jese dia ny lehilahy izay voasandratra ao ambony, ilay voahosotry ny Andriamanitra Jakoba, sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe eny. Ny vatolampin'ny Israely miteny amiko hoe indro ny mpanapaka ny olona, mariny sady manapaka amin'ny fahataoran'Andriamanitra. Ary zany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahona iny. Ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ainandro manarakaraka ny ranon'orana, ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranako. Fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina. Fa ny famonjena rehetra sy ny riko rehetra moa tsy ampitsomono va? Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana. Fa tsy azo raisina tanana izy, ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zarandefona, ary hodorana amin'ny afo avokoa amin'izay toerany ireny. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarina. Amen. Ny andininy fahadimy hoentina mampahery anao tapany farany, fa ny famonjena rehetra sy ny riko rehetra moa tsy ampitsomoiny va? Fa ny famonjena rehetra sy ny riko rehetra moa tsy ampitsomoiny va? Davida no manao afatra farany, farateno ny filazan'ny bokin'ny Samuela faharoa nataon'i Davida. Afatra farany zany nataon'i Davida. Tsy dia Davida ihany akory no hoe mpanao afatra farany tahaka an'io, fa efa fanao tamin'ny ireo razana teo aloha zany, tahaka ny Abrahama, tahaka ny Saka, dia Josefa, dia samy nanao tsodrano, nanao farafatra tahaka izao. Raha hoarina amin'izy ireny ary ny Davida dia azo lazaina hoe tsy dia lava loatra. Tsy dia lava loatra ny farafatra Davida, satria mafesa-danja ireo voalazany teo, tononkira, tononkalo izay voarakitra ao anatin'ny salamo izay nataon'i Davida. Raha jerena ilay afatra nataon'i Davida na farateny nataon'i Davida dia tena mitodika mampatsiaro antsika moa zany, mampitodika antsika amin'ny afatry ny olombelona featao amin'ny olombelona, toy ny afatra tao amin'ny janaka, toy ny afatra tao amin'ny taranaka. Dia zavatra telo lehibe no isongadinany. Voalohany dia asehon'i Davida amin'ilay afatra fa nofidian'Andriamanitra izy, notsogain'Andriamanitra izy, ary ny zavatra rehetra izay nataony dia avy amin'Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Zany hoe ilay afatra Davida dia tsy mampitodika ny taranaka, ny mampitodika ny mpiaino, na mampitodika ny mpino, na mampitodika ny fianakaviany amin'ny hoe fampahatsiahivana fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa manamafy olona mihitsy fa izy dia natsoin'Andriamanitra, izy dia nofidian'Andriamanitra. Tiany azo antoka izany, maha-olom-boafity, maha-olom-boantso azy izany ny taranany.
miankina amin'izay tsy inona no itehirizany taranaka ny afatra sy ny zavatra natao. Rehefa azony taranaka antoka ny tariny fanamasina azy, azony taranaka antoka ny fahamarina ny maha-olo-moantso azy, dia mipetraka ho azy avokoa ny zavatra rehetra izay efa naorina sy natao. Zay no mahatonga ny hoe fahendrenan'i Davida nanazavany hoe zao an za dia ny fanahin'Andriamanitra ny asa tamiko no nitarika antson'Andriamanitra ny atefa tamiko, dia midika zavatra betsak'izay ho an'ny taranaka. Fa ny faharoa dia ny zavatra sehon'i Davida dia ary eo anatin'io ilay ifampahiresantsika teo no hoe ny fisehon'ny asan'Andriamanitra tao amin'ny fiainany, ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra sy ny toetra n'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra nampandresy azy. Ny tapany farany an dia maneho ny faharatsiany ratsy fanahy, fiafaran'ny ratsy fanahy, fiafaran'ny ireo izay tsy nandray anjara tamin'izany anson'Andriamanitra izany, toy izy nohariny amin'ny tsilo izy, nohariny amin'ny tsilo izay faharavana, fanimbana mihitsy aza moa ny fiainany. Dia tapany faharoa dia misy n'ilay afatra teo no hoe ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra moa tsy ampitsomoiny va. Davida zany hoe manafatra, manao farateny, manao hoe farahafatra, manao hoe ny faniriko rehetra nge, ny zavatra rehetra izay nahasoa nge dia nampitsomoan'Andriamanitra. Ilay teny hoe ny famonjena rehetra dia milaza hoe fandresena mihitsy. Manao tsaina mantsy rehefa hoe famonjentsika dia mety ho lay ohatra hoe fahampiretana na zavatra tahaka izany, fa eto nadika amin'ny baiboly hoe famonjena dia fandresena tamin'ny ady. Davida dia mpiady mahery, tanana tsara fa eo ambany zao dia omeny eo daholo ny lisitry ny lehilahy maherin'i Davida. Ka ilay teny hoe famonjena eo dia ny hoe ilay fandresena rehetra azoko moa tsy avy amin'i Jehova va, moa tsy ampitsomoiny va. Ny fandresena rehetra sy ny voninahitry ny fandresena rehetra azoko dia izao avy amin'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ankilany eo manao hoe ny zavatra mahasoa rehetra moa tsy ampitsomoany va. Lay voambolana ampiasain'i Davida hoe ampitsomoiny ny dika teny ombolana natsotra kokoa avy aminy, fa hoe avy amin'Andriamanitra, moa tsy avy amin'Andriamanitra va ny fandreseko, moa tsy avy amin'Andriamanitra va ny zavatra tsara rehetra eo amin'ny fiainako, fe tsy avy amin'Andriamanitra. Fa ilay teny avy amin'Andriamanitra malaza azy ihany, fa ny dika teny baiboly malagasy trany eny eto ny tena malaza azy kokoa hoe nampitsomoiny. Jereo tsara ilay voambolana ampiasain'i Davida manao hoe ny fandreseko nge dia nampitsomoan'Andriamanitra, ny zavatra tsara eo amiko dia nampitsomoan'Andriamanitra. Dia eo ambany iny izy dia mampita ny ratsy fanahy amin'ny tsilo. Zany hoe Davida dia tena nanao zava-dehibe ny tany zany. Aza toroana fa talohan'ny fanjakan'i Davida dia mbola ny fanjakan'ny mpitsara nandritry ny 900 taona teo, fa Davida no nahamaro toerana ny fandraharana, indrindra ny fambolena sy ny fiompiana. Davida dia nanao zava-dehibe ny tany, ary ao anatin'izany fanaovan'i Davida ho zava-dehibe ny tany zany ny fambolena sy ny fiompiana. Davida zany dia raha miteny manao hoe mampitsimoka ny famonjenahy, mampitsimoka ny zavatra tsara zay ilaiko Andriamanitra. Ary ny fahavalo kosa dia tsilo mandrava izany tsimoka izany. Zay tsaka na dia ny 5 raha manao ilay heviteny ianao zany dia mahita tsara manao hoe ny famindrampon'Andriamanitra dia mitsimoka, ny fandresena dia mitsimoka ao anatin'ny tany, mitrebona ao anatin'ny tany dia velona. Fa izao kosa ilay ny ratsy fanahy kosa dia hoharina amin'ny tsilo eo amin'ny tany.
de azo tsara ny dikan'izany fa hoe io zamoteneny hoe tsy maintsy ho tahaka n'iny tsilo iny raha tsy fanahy de zay mikasika azy de tsy maintsy mirongo vy raha ho inona re zao ny tsilo mety ho fantatrao hoe raha tianivy tany asa tsy fantatro misy raketa ihany ety misy taretra ihany tsy fantatro inona re zao ny mety ho fantatro ny songosongo ve songosongo ro tsilo fa aingo tanàna ihany izy indraindray matetika fa mety misy karazana tsilo betsaka ho an'ny tolo taloha de misy ny antsony hoe tsy afakomby mety efa tsy fantatry ny olona ateo ina tsoa zany hoe tsy afakomby zany fa tena tsy afakomby tokoa rehefa nitolo miteny hoe tsy afakomby ny anarany de tena tsy afakomby tokoa fa na omby aza eritreto omby de tena tsy afakomby maika fa olona ka rehefa ny olona latsaka ao anaty tsy afakomby rehefa maka amin'iny adivoro manodidina anarivo avaratany ataoko hoe faritra avaradrano anao de mety volena tsy afakomby mihitsy amin'iny tsilo tena mandratra mandidy mihitsy ny omby ara tsy afaka tsy zany ihany fa betsaka ny karazana ataontsika hoe tsilo fantatry ny tolo dia fa itsika kehitriny moa zay karazana tsilo fantatsika fa nitiny Davida teny eto manao hoe ny tsilo dia tamin'ny afatra amin'ny andro Davida zany raha ohatra ka anala tsilo anao de tsy maintsy mitondra tahaka an'ireny ohatra n'ireny teny hoe mitondra gady kely na mitondra famaky na mitondra karazana lefipo ozy za analana an'le tsilo anapahana an'le tsilo satria tapaka ny tanana fotsiny izy de rehefa aveo dorana le tsilo dia tsy ilaina zany izy de ny sary tiany Davida ohatsy atsika zany de zao manao hoe ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra ny fiainantsika pino ny fiainan'ny fiangonana de ao amin'Andriamanitra no mitrebona ny faniriana sy ny fandresena misy fahavalo de ny ratsy fanahy mpanimba zany fitsimohan'ny fitahiana ataon'Andriamanitra ao fiainantsika zany ny ratsy fanahy io izy izay mikasikasika azy de zao izay andrava azy de tsy maintsy mifono mampiasa vy mihitsy ara ny fiainantsika zany rehavako malala de hoariny Davida amin'ny tany lonaka izay itsimohan'ny fikasana tsara tany lonaka izay itsimohan'ny faniriana tsara ao anatitsika zany no mitsimoka ny fandresen'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika no mitsimoka ny faniriana tsara aity fiainantsika ity aity fiainantsika ity hoarina amin'ny tany lonaka ary io fa tsy Davida ihany manao an'io zay mahatonga ny ireo mpivaofy ny bokin'ny Samoela faharoa tony zay tahaka ry André Kako ry Philippe de Robert zany de mpivaofy exégèten'ny testamenta taloha de rehefa mivaofy azy de mampita mihitsy hoe eo amin'ity teny ity ny tena ahitana fa Jesosy Kristy dia dimbin'ny taranaky Davida taranaky Jese fa raha jerena amin'ny Jesosy Kristy tompo izy ty afatra Davida ity ty faratenin'ny Davida ity de tena ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ny tena ahitana ity afatra ity jereo tsara fa nataon'ny testamenta taloha reny soratra lehibe le teny izy amin'ny 7:7 satria jerena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ity andininy ity ka hoy manao hoe Jesosy Kristy tompo ary dia tena nampita mihitsy atsika tahaka ny hoe nivoaka ny mpamafy de ny mpamafy de namafy teny amin'ny tany tsara ny tany tsara tsy afa-tsy akory fa isika izay aniriny vo tsara rehetra ary misy kosa vovafafy teny amin'ny tsilo dika zany rehafako malala de tena aty amin'ny testamenta taloha Davida de efa mamineo fa ny fiainantsika de tany lonaka iza ny mahalonaka n'le fiainantsika io ary ny fanahin'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra no mahalonaka ny fiainantsika ary rehefa lonaky ny fanahin'Andriamanitra ny fiainantsika iasan'ny fanahin'Andriamanitra ny fiainantsika de mitsimoka sy mitrebona ao anatin'ny fiainantsika ny faniriana tsara tsy tonga ho azy zany hoy Davida ny faniriana tsara hoe za mba maniry anao zavatra ohatr'izao za mikasa anao zavatra ohatran'izao
tsy nitsimoka ho azy ao anatin'ny fiainan'ny olona ny fandresena ny fitahiana tsy tonga ho azy fa nisy tany lonaka ny tsomoan'izany dia ny fanahy masina nahalonaka azy azao misy kosa tsilo tia andravan'izany faniriany zany misy am'ireny lay soratra kely hitanareo amidy eny tseny reny am'le fafana kely am'le tableau kely na am'le haingo-trano kely fanao amin'ny olona amin'ny tokantrano reny andinitsoatra masina indray misy fieritreretana fa mba nisy nanaitra anankiray lay teny hoe manomboka amin'ny faniriana ny fahombiazana somary filozofia lay teny fa tsy de hoe tsy ara-tsoatra masina loatra matonga ataon'ilay olona nofidiana hoe manomboka amin'ny fahoriana faniriana ny fahombiazana ny fahombiazana zany de tsy tonga ho azy fa manomboka amin'ny antsoina hoe faniriana ny olona maniry aomby zany de efa ao anatin'ny dingan'ny fahombiazana izy tsy mbola natokany amin'ny fahombiazana izy akory fa manomboka eo ny fahombiazana ny fahombiazana zany de fikasana tsara ny fahombiazana zany de ateraky ny nofo fisy faniriana misy zany ny olona maniry ny aomby misy olona maniry zavatra tsara de manomboka eo ny fahombiazana ary tsy de disy loatra zany le afaka malarana na koa hoe marina ratsoatra masina hoe ny pino a rehefa ao anatin'ny fanan'Andriamanitra rehefa mitoetra ao amin'ny fiaina ny fanan'Andriamanitra de manjary tany lonaka hipoiran'ny hevitra tsara sy ny fikasana tsara izy lonaka aniriny ny tenin'Andriamanitra izy izay tonga fikasana tsara ary ny fikasana tsara reny de manjary azahoana fandresena rehefa kinina amin'Andriamanitra zay mahatonga ny Davidy eto miteny manao hoe ny famonjena angy na ny fandresena azoko hoe ny faniriana tsara sy zay rehetra mahasambatra tsy avy amin'Andriamanitra ve tsy nampitsimboan'Andriamanitra tato anatiko ve reny avako malala am'izao katoky ny pentekosta izao de zavatra roa zany mitianao an-tsainao raha tsy narotsak'Andriamanitra ny fanahiny de tany mafy sy karakaina isika ary io ny filazan'ny boky Genesisy azy mantsiankaina manao hoe de maniry tsilo ny tany zany hoe ny sary ny fiainan'ny olona raha tsy teo ny fanan'Andriamanitra de karakaina tsilo tsy nahavanina zany hoe zavatra tsara zany tsy mitsimoka ao anatin'ny olona tsy manana fanahy masina mihitsy ny faniriana anao tsara tsy mitsimoka tsy maniry ao anatin'ny olona mihitsy ny faniriana ny andresy ny finiavana ny andresy maika moa fa ny finiavana hatsiaro ny maha olomboantso tahaka ny Davida zany le afaka malala eo ny mahamarina ny tenin'i Jesosy na manamarina ny tenin'i Jesosy ny marimarina kokoa tsy mahay manao na inona ianareo raha misaraka amiko zany hoe ny faniriana tsara rehetra ato anatintsika de faniriana ateraky ny asan'i Jesosy ny faniriana ato anatintsika rehefa ato anatintsika fanahy masin'Andriamanitra dia faniriana mampandroso faniriana mampisy fifaliana sy mampisy fanantenana de zao ary afaka malala ny faharoa aza dinoana fa izao mitsimoka vokatry ny asan'ny fanahy masina ny faniriana tsara ny voady anao zavatra tsara ny fikasana anao zavatra tsara fa aza dinoana fa eo akaiky eo koa ny tsilo eo akaiky eo koa ny tsilo ny fanahy tsy mamboly tsilo ny fanahy masina tsy mamboly tsilo fanahy masina efa ny tsilo efa teo mandrakariva ny fanahy masina mampitsimoka zavatra tsara amin'ny tany tsara fa ny tsilo efa teo mandrakariva ny tsilo tsy ametrahana fanontaniana hoe ava izy efa teo izy ny ota efa fantatra fa teo mandrakariva izy Jesosy raha nyteny hoe nivoaka ny mpamafy de namafy ny voatsara de voafafitenen'ny tsilo efa teo mandrakariva izy ny fametrahana fanontaniana zany tsy ny hoe aveza ny tsilo inona ny karazany tsilo izavo ny tsilo tsy antsony ny olana fa ny tsilo efa teo mandrakariva ny tsilo efa ratsy mandrakariva
no zany de zao raha mitsimika ao anatin'ny fiainantsika ny zavatra tsara sy ny fikasana tsara de aza dinoana fa eo akaiky koa ny tsilo eo akaiky koa ny tsilo zay teanarina lay fitahian'Andriamanitra mitrebo lay fikasana tsara ao anatinao lay finiavana te hivoatra de eo akaiky koa ny tsilo fa izao aza ny tsilo ny maso fa isy anaisitra ny tsilo io aza mikasika azy akory fa isy anaisitra ny tsilo io tsy anjaranao manaisitra ny tsy vitanao zany hoy Davida manao eto manao hoe zao no izy raha ianao mikasika an'io de mila fitaovana manokana mihitsy ianao mikasika an'io tsilo io fa maratra ianao no zany de zao ny tsilo efa eo mandrakariva fa ny fanahan'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ao anaisitra ny tsilo ary raha ohatra ka ianao no manaisitra ny tsilo de tafian'Andriamanitra hery ianao anaisitro zany tsilo zany teneny io manao hoe mitana vy mitana fitaovana lefipoy hoeto manaisitra ny tsilo misy teny mitoro anankiray manao hoe ny fositra ve no tsambolena voava asa raha azon'ny olona kehitriny moa dia teny hoe fositra sy ny voava fa ngamba isy fotoana resahantsika Cyprien izy ireny tokoa fa ny tiana teny eny na raha ohatra ka ny heviteny ny resahana de manao hoe aza mba kivy raha ohatra ka misy zavatra izay manelingelina anao raha tsy mahombotra mandeha anao de aza mijanona raha eo ny tsilo de zao aza ny am'tsilo ny maso ary aza mikasika azy akory fa ny fiafaran'ny ratsy fanahy de tahaka ny tsilo ho arina ho may tsisy ilana azy fa ianao kosa hitrebona ao anatinao ny fifaliana ny fanantenana ny fandresena alahelo ary avako malala afatra nataon'ny Davida ho an'ny tarana ny tiary ao anatin'izany ianao manao hoe rehefa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra ianao tsy afa-tsy akory fa no fidian'Andriamanitra de lonaka ny hevitra tsara sy ny fikasana tsara ny fiainanao ary ny fandresenao io avy amin'Andriamanitra na inona hamafy ny tsilo sy ny herisetra de zao tsy atohitra anao zany tsy akasika anao zany fa hitrebona sy hitsimika ny fikasana tsara sy ny fandresenao no ny amin'ny tompo Jesosy zay efa naniraka ny fanahy sy nanome toko fa hampandresy anao ivavaka sika tompo misaotranao zahay saotranao fa ianao no mampitrebona sy mampitsimika ny fikasana tsara ty anatinay ary ndraindray tokoa miandalana zany mitombo zany tsy kelikely zany mivelatra zany mamokatra zany mamoa zany ary mitondra fifaliana ho an'ny rehetra zany fikasana tsara zany tompo de asan'ny fanahinao masina ty anatinay misaotra tompo fa ataonao hitribona ny fitahiana sy ny fifaliana ny fanaovana zavatra tsara sy ny fikasana tsara ny fiainanay arovy amin'ny etraketraky ny tsilo sy ny ratsy fanahy zahay arovy amin'ny fandravan'ny Satana arovy ny asan'ny tananay arovy ny fiadanam-ponay arovy ny fiainanay tompo terizo ho marina aminay mandrakariva zao teny ny mpanomponao zao fa ianao Andriamanitra no loharan'ny fandresenay loharan'ny fifaliana sy ny fifali-piainana eo aminay misaotra tompo fa tsapanay fa mihatsara reo havanay maro isan-karazany zay tsy salama misaotra fa mihaino vavaka ianao ao koa zay mbola ao anatiny zany rofonaretiny zany trotronay ambavaka hiatsara trano misaotra tompo noho ny amin'ny fiezahan'ny mpitsabo sy nisy rambaratonga zay mitsabo ny marary manao ny ainy tsy ho zavatra de arovy izy ireny tompo fantatray fa antsonao ary asanao ny andraikitry ny mpitsabo sy zay mpanampy azy rehetra ny tompo Lalaikrisa tokony de omeo anay kosa tompo omeo anay kristiana ny fo mivavaka ao azy ireny ny mifanohana amin'izy ireny omeo anay koa ny fahazavan-tsaina hiakasitraka izay mety ataon'ny namanay amin'ny fitsabonanay tompo de terizo zahay ana fahendrena mandrakariva ary ataovy marina aminay toy ny teninao tony tompo
fa ao aminay no hitrebona ny hevitra tsara, hitsimohan'ny fikasana tsara, hivelaran'izay rehetra zavatra mahasoa ny hafa. Dia tehirizy izay tompo eo mba amin'ny fahasoavanao mandrakariva. Misaotra Jesosy. Amen.